salamo fa 7 ka ny andiny ny fa 4 mivoaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Hideranao aho fa mahatahotra sy mahatalanjona nanaovanao aho. Mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko maromariny zany. Izany teny izay nataon'i Davida nandrisika azy hiderin'Andriamanitra zany koa no hiara-banay anareo amin'izao takarivo izao. Naiza naiza toerana misy ianao eto amin'ity vonin-tany ity dia arabaina ianao satria mahagaga loatra ny tantanan'Andriamanitra ny fiainantsika nandritry ny nemana tafahoanandray amin'ity sabata amin'izao antsakira fiderana iarahantsika miterazy zao. Olodariana mandrakariva tokoa ny anaran'Andriamanitra noho izany fitiavany antsika mianakavy zany, noho izany fiarovany antsika mianakavy zany, noho izany fitantanany fiainantsika zany. Ary arabaina amin'ny fomba manokana ianao tsy adinona mihitsy manonona ny fiadana amin'ny tompo ao amin'ny tokantranonao eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Miarahaba tompoko ary manasanao ndao indray hiaraka isika amin'ity takarivo ity hidera ilay Andriamanitra izay tompoitsika. Manana gropy anankiray indray isika hiaraka amintsika amin'ity androany ity, ny vahiny ary mitondra ny fahaiza-manao sy ny talenta men'Andriamanitra azy hiderana an'Andriamanitra miaraka amintsika mianakavy, ny gropy Tia Ray. Andao akambatsika ny fotsiny saina ny fanahy hiaraka amin'izy ireo hiderin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira izay asandratra izy ireo, ary indrindraindrindra anana fifaliana amin'izany fiderana an'Andriamanitsika zany. Koa makatoerana ary dia andao indray isika mianakavy hiaraka deran'ilay tompontsika izay tiantsika loatra. Ndao ary. Luzatrany no itety barovina ihany no ilamina kambairy lavitrany tomany su nilasenao tompo fa mbola hoavy Jayana eti yarahuninahari Deaitana virai lesakeza nezetinati seja vigana baravina iani nufo na simba we urigana move no fisani su nina zanau tumpufa bula uafi Sakeza nezetinati Milumama denisau As a vela itunifuna Batazami rianguli Fada lui se le pamuti
Benyolana ety nefa vitsy ny soa zany fonaniana nety nefa tsy ho kivy satry ho afaka fa Jesosy avy eny an-danitra hampahe Jesu a Jesosy mba hatoky anao ka hibanjina io lanitry ho vonony ahy noho ilay feonao zay antso ahy hoe avy reo namako maro nenantanao tsy nandray nivotsy nomenao farina ny lalao sy ny rinary ka nanao ny etory hampahe Jesu a Jesosy mba hatoky anao ka hibanjina io lanitry ho vonony ahy noho ilay feonao zay antso ahy hoe avy manotany tena hoe atraizamo ny famendreanananako fa Jesosy nilaza fa ho avindray mba hakay ho any an-danitra hampahe Jesu a Jesosy mba hatoky anao ka hibanjina io lanitry ho vonony ahy noho ilay feonao zay antso ahy hoe avy
averantsika aka fotoana foielana sasatra eo groupe tiaray isika kosa andeha indray amin'ity atenatena ny fandarany ity mba andray faherezana sy fampaherezana indray avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Efa mahazatra antsika loatra zany ka dia mahafaly ny mitondro zany eto anatretsika mba hahatonga antsika ho pederin'Andriamanitra mandrakariva. Androany dia toetran'Andriamanitra anankiray indray no hojerentsika ahatonga antsika mba ho pidera azy. Ao amin'ny Salamo 107 no andeha ovakitsika amin'ity androany ity ary angalantsika torohevitra mba hahatonga antsika ho piderin'Andriamanitra. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny andiny voalohany faharoa ary ny fahatelo. Salamo 107. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany no tsy hatahorantsika na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondrona sy misambaravara aza ny onjany, ka miorooro no tendrombohitra no ny fisavoakany. Izany ny tenin'Andriamanitra izay nataony Davida ao anatin'ity Salamo 107 ity. Izy mantsy no nanoratra an'ity. Misy boky izay hoe mpaminany sy mpanjaka, dia ao anatin'izay boky izay no mitantara fa Davida mpanjaka no nanoratra an'izany salamo izany. Ary ity Salamo 107 ity koa dia ataondreo mpandinika ny Baiboly sy mpianatra Baiboly rehetra hoe Salamon'ny Lotera. Lotera ilay mpanavao fivavahana tao amin'ny taonjato antenantenany. Lotera ilay tena niezaka mihitsy anomeny be sy maro ny tombontsoa afaka mamaky ny tenin'Andriamanitra. Ka dia natao hoe Salamo Lotera satria fahazarany Lotera ary fiainany mihitsy ny mihirana zany hiry zany rehefa ao anatin'ny fahoriana sy ny zava-tsarotra tsy maintsy ralovany Lotera. Ary rehefa namorokira mihitsy aza moa izy taty aoriana dia izao no io hiro mihitsy no nangalany hevitra mitovitovy na ny teny aza amin'ny hira izay nosoratany. Ary irainy ny kristianina maro manerana ny zotsolo zany hiran'ny Lotera ilay mpanavao fivavahana izay hoe manta sy ariko mafy indrindra. Ka ity salamo ity tokoa mantsy araky ny soramandrikely dia fatokin'Andriamanitra fiarovana mafy. Ary raha tena mijery azy dia mahita mihitsika fa mametomba-bidy fanao anatin'ny fikorontanana zao tontolo zao ny firenena mialoka amin'Andriamanitra kosa, ny olona mialoka amin'Andriamanitra kosa dia hita fahatoniana tanteraka. Ary na dia mirondroana aza ny sy misambaravara ny ranomasina ary ny tendrombohitra aza vokatry ny horohorontany dia mirotsaka lasa ny anaty ranomasina mihitsy mihetry na mihorohoro ary ny tendrombohitra sasany. Izao kosa tsy anatahotra tsika satria mpamonjy mora azo indrindra Andriamanitra ao anatin'izany rehetra zany ary aro sy hery ho antsika. Zany misy ilay Andriamanitra hitokitsika, hivavahantsika, hiankofantsika ary fanantenantsika. Zany Andriamanitra mora azo indrindra na inona na inona mitranga eo amin'ny fiainana izay misy antsika eto amin'izao tany izao, indrindra moa ilay fiainana efa miaratra hatrany. Ary tantarainy eo mihitsy fa natoy izany ary ny zavatra mitranga eto amin'ity tany ity dia azo antoka kosa ilay Andriamanitra izay manome antsika ny fiadanana eo ankilany. Na dia safotsifotsy sy misambaravara ny etsy amin'ny ilany, eto kosa Andriamanitra manome fiadanana, manome fahatoniana. Ary eo amin'ny 10 aza dia manome torohevitra mihitsy Andriamanitra mba hahatonga antsika ho pidera azy manoloana ny zanjatra andrasantsika eto amin'ny 10 zany. Dia manome torohevitra Andriamanitra hoe mitsara eo amin'ny 10 ny anaran'i Jesosy, mitsara ka aoko fantatrareo fa izao no Andriamanitra, isandratra amin'ny firenena samihafa aho, isandratra amin'ny tany aho. Tian'Andriamanitra mihitsy raha ho pidera azy sika, tian'Andriamanitra mihitsy raha hanome voninahitra azy sika, dia asino mitsahatra mihitsy aloha tsika. Ndraindray ane miteny be loatra sika, miteny be loatra fa tsy malaky miaino, tsy malady miaino. Ary dia tian'Andriamanitra mba hitsahatra kely isika ary ndraindray verentsika mihitsy ilay toetra maha-kristianina izay tokony ho tafitsika manana fahatoniana, manana
tanjona tsy miovaova tena mijoro tsara marim-potitra vokatry ny asa mandrarantsika izay tsy misy fitsarany dia adinitsika mihitsy zany toetra zany kanefa tian'Andriamanitra tsika hitsahatra mihitsy mba hidera azy hitsahatra hianatra eo aminy tadio fa Mosesy nianatra 70 taona tany amin'ny tany Midianina alohan'ny nanomezan'Andriamanitra azy ny baiko amoaka ny zanaka Israely tao amin'ny tany Egypta. Ny apôstôly Paoly 3 taona tany anefitra mialohany hanaovan'ny asa maha-apôstôly azy. Ana Jesosy tompontsika aza dia nandalo 70 andro tany anefitra tsy ninakany 70 andro mialohany ny hanaovan'ny asany 3 taona sy tapany teto amin'ity tany ity. Ka teny ilayntsika koa ny mitsahatra kely tahaka izany maka bahana kely ary ao anatin'ny fitsarany eo dia miaino an'Andriamanitra isika sy midera an'Andriamanitra. Ka asaiko ianao andao ho raisitsika filamatra indray izany teny amin'ny soratra masina izany mba hahatonga antsika mpideran'Andriamanitra satria mpamonjy mora azo indrindra izy hery sy aro antsika izy na aiza na aiza misy antsika amin'izao fotoana izao aminao miaino azy ao na aiza na aiza misy ianao mpamonjy sy aro ary hery ho antsika ny Andriamanitsika ary mora azo indrindra eo amin'ny zavatra izay mahazo raha mitady famonjena itseronao mbola voatery tena hikariko iza sy iza fa Andriamanitra mpamonjy mora azo indrindra andao raisitsika izany fa izany no Andriamanitsika dia hatonga antsika mpidera azy ary andeha koa mba hanana fitsarantsika mba hiainona ny tompontsika hianarana eo tombotry ny tompontsika mba hahafahantsika mafantatra tsara ny lalana nosoritino antsika ary eo anatin'izany fitsarana izany dia ny fiderana azo nasandratsika satria tena lehibe loatra ny Andriamanitsika. Raisoary ny fanapa-kevitra ho mpideran'Andriamanitra hitsahatra hiaino an'Andriamanitra hiaraka amin'Andriamanitra mandritra ny fotoana foy tsy varianao amin'ny asa mandrara zay tsy mety mifarana fa mba hitsahatra hideran'Andriamanitra tahaka ny ataontsika ato amin'ity antsatria fiderana ity isaky ny somary tahaka izao. Raisiko ny fanantenana fa na inona mitranga eto amin'ity tany ity dia izao mpamonjy mora azo indrindra aro sy hery ho antsika ny Andriamanitsika ka tsy misy atahorantsika. Maherezy ianao ary manana finoana fa izany no Andriamanitsika dia ho mpidera azy ianao rehefa nehon'ny fononay. Amen. Andendray arasaitsika hivelonareo groupe tiaray mba hiaraka amintsika amarana amin'ny fotoana ary indrindra hidera ilay Andriamanitra aro sy hery ary mpamonjy mora azo indrindra ho antsika eo amin'ny vahory tahoatra. Jesus ilay Andriamanitra tena funilanitra mba ho tonga ety an-tany ary ho fahaty izany no nataony mba ho fanavotana sy anao mba tsy ho very mandraky izay fa zanaky niray fa tsatrany midera Andriamanitsika fa izy de fitiavana ho bildera akanaza andary olondretra siri anjely masino samy hanandrapeo derabera aleluia. Izy de
izay mananatra hazy mampianatra zay tokony hatao fa tsatrany midera hanandriamanitsika fa itsy de fitiavana obededrao ankalazao handao zy olon-drehetra siry anjely masino samy hanandrapeo derao derao aleluia. Kami vujie twaliu mivavakan mina tumani umami jafufa bila nauzai haniu enuiza janao terai henuizai hanyandanisha niedukai sesau ijanai bauje hanyandanisha harivunina Ishau bandakuwe jantani Esuri Jose misakana Henyandarana makeni Amina wakechiniza Jainai masinaze Nyana janao derai henuizai hanyandanisha niedukai sesau lakinizai majuni favalu semisakana tutudi fizau irizau wijainai majakizai basini yanau basini yanau basini yanau basini yanau basini yana 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 Nyanujai sana kau sahai
kami fujie twaliu mivavaka minao tumani homami jafufa miladau zai haniu henuiza jai nai masinazai hanyandanicha nyana janau dera henuiza hanyandanicha nielukai sasa jai nai masinazai hanyandanicha nyana janau dera henuiza hanyandanicha nielukai sasa nielukai sasa nielukai sasa.
dia isaorantsika ny groupe tiaray ary isaorantsika andriamanitra ilay arsoero antsika ilay mpamonjy mora azo indrindra ho antsika eo amin'ny fahoriana sy ny zavatsarotra isaorantsika no nahafitan'ny fotoanandroandray ny groupe tiaray moa dia nanome ny talentany ary indrindraindrindra nanome ny tsara indrindra aminy ny derin'andriamanitra niaraka tamintsika nanona fanolorantena nanona fandavatena hanao izany mba nomezam-bonarin'andriamanitra ka dia isaorana izy ireo ary araky ny fitsodrantsika azy ireo sy ny fanodrintsika dia izao hijoro hatramin'ny farany amin'izao larana misy azy zao any izy ireo mandra-piveriny Kristy eo amin'ny raolanitra ka ira fiderana toy izany no hitsainana izy ireo sy no hitsainantsika mianakavy an' Jesosy zay ho avy tsy hoe eo amin'ny raolanitra mankasitraka mankately lanao ihany koa tany atokantrano tany amin'izay misy anao rehetra tany maro be anareo manaraka an'ity fandarana ity manerana ny vonontany dia mankasitraka antsika ihany koa nanaraka ary niara ny derin'andriamanitra niaraka tamin'ireo groupe tiaray ireo sitrapon'andriamanitra dia amin'ny herin'ny androany toy izao ndraitsika dia tavahoana eto ary hiaraka amin'ny groupe manaraka hiaraka amin'ny chorale anankiray indray hidera lay andriamanitsika fa mialohan'ny isarahantsika dia izao indray ny teny eo amin'ny tsoratra masina izay ovakina ho antsika ary tena angalantsika tohana mihitsy mandritra ny nemana zay ho diavintsika andray rehefa afaka isosapata masina zao salamo fa 2:1 voalohany sy ny faharoa mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy izay mahatoky an'i Jehova dia tahaka ny tendrombohitra Ziona izay tsy mihetsika fa mipoetra mandrakizay tahaka ny tendrombohitra manodidina ny Jerosalema no hanadidina Jehova ny olony hatramin'izao ka ho mandrakizay amen zany teny zany raisom-po fa rehefa mahatoky an'Andriamanitra dia tsy mihetsika mandrakizay tahaka ny tendrombohitra Ziona ary zany tsy fietseno zany satria Andriamanitra mihitsy no manodidina sy miaro anao tahaka ny tendrombohitra manodidina ny Jerosalema no hanadidina Andriamanitra ny olony hatramin'izao ka tsy amin'ny rapitso na amin'ny ray vona fa mandrakizay raiso zany tenin'Andriamanitra zany dia mifikira ary raiso tena am-po matokia azy amin'ny fonao rehetra fa izy ho tanteraka aminao zany dia mametraka amin'ny velomandray ary tompoko samy ho tenin'Andriamanitra ary raha sitrapon'Andriamanitra miheriny toy izany indray tavahoana antsika mianakavy veloma tompoko